Mafaly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo dia misaoran'Andriamanitra lehibe mbola afaka miara-mitafatafy eto amin'ny pasteur Tahiny hiresaka mombamomba azy sy mombamomba ny pejy marque 1615 dia misaotranao lehibe pasteur manaiky hitafatafa aminay manao ny ianao pasteur. Miarabanao Tahiny raha Samuel dia miaraban'ny mpanaraka ny pejy marque 1615 rehetra ihany koa. Rehefoana hoe pasteur Tahiny fa iza marina moa pasteur Tahiny, iza marina moa ny tena anaran'ny pasteur? Ny tena anarako feno zany dia Rahandro Fenosoa Tahiny. Dia hitanay ihany koa hoe tena mbola tanora kely pasteur. Mbola tanora kely manao ny asan'ny tompo. Firy taona marina moa pasteur zao? Tsy tena hoe tanora be fa efa 8-telopolo taona zany. Manambady mananjanaka pasteur? Manambady dia mananjanaka anankiroa, roavavy, 7 taona sy 9 taona. Fanontaniana manitikitika ny olona ihany koa matetika hoe pasteur indray hita amin'ny vidéo na amin'ny sary hoe any ampitan-dranomasina dia eto indray nefany aty Madagasikara. Aiza marina moa pasteur no mipetraka? Ie, manohy fianarana any Allemagne zany no tena marina, resaka théologie no ataoko any dia any zany aloha raha ny tena marina ny tena mipetraka fa mandalo eto Madagasikara ihany koa. Zany hoe raha izay fitantaran'ny pasteur zay zany tena nianatra mihitsy pasteur momba ny théologie amin'izay maha pasteur ny pasteur zay. Inona ny fianarana nataon'ny pasteur raha tsy madiso? Dia efa nanao théologie zany nandritra ny 5 taona tao amin'ny toeram-panomanana mpitandrina tao Ambatonakanga dia nivoaka ho pasteur tamin'ny taona 2014. Dia avy eo taorinan'izay moa zany dia nianatra maromaro ihany koa ny fianarana efa nandehanana tany ivelany. Efa nisy fotoana nianatra tany Allemagne, tany Amerika, tany Suisse, théologie daholo nataoko tamin'izany. Zany hoe amin'izao ve pasteur zany mitandrina fiangonana manokana sa tsy? Amin'izay ilay mbola mampianatra zay zany dia mbola tsy mitondra fiangonana aloha amin'izao fotoana izao fa dia atsotson'ny olona fotsiny fiaraha-miasa, zay zany ny zavatra atao. Resaka momba ny pejy marque 1615 ndray tsika pasteur, inona ny antony manokana nahatonga anao nanorina ny pejy io? Tamin'ny taona 2014 dia nahazo internet nandritra ny herintaona zay tany amin'ny ambanivohitra tsy hoe Manaratsandry. Dia tamin'izay fotoana izay hoe hoamenan'ny tanora zany ilay internet, nandana telefônina maromaro zay zany anaovan'ny ankizy internet. Dia nijery zany hoe aiza moa zany na inona zany ato anatin'ny YouTube ato no contenu hoe zavatra mba hoe ampahafantarina an'ireo ankizy zavatra hoe kristianina zany mba hoe ilain'ilay ankizy zany. Ilay ankizy any ambanivohitra moa tsy mahay teny anglisy, tsy mahay teny frantsay fa teny gasy zany no tena tadiavindry zareo. Dia tena nitady teny tokotany moa nitady tamin'izay teo ambany hazo zay dia tsy nety nahita zavatra hoe tena hoe mba ho conseil amin'ny ankizy zany reto ny zavatra ho jerevanareo ao anatin'ny YouTube rehefa manao an'ilay izy nareo. Fa ny zavatra hitako raha dia ohatran'ny zavatra tsy nisy dikan'izay tamin'ny teny anglisy. Dia teo mpipetrahana teo dia somary niandrandra-lanitra dia niteny hoe raha mba omenao fitaovana Andriamanitra anaovana vidéo dia tena fenoko vidéo ty YouTube ty ho an'ny tanora so an'ny kristianina zany, contenu amin'ny teny malagasy. Dia nahagaga fa roa volana taorinan'izay dia nisy Amerikanina namana tany États-Unis nandefa SMS tamiko hoe Thanksgiving zay hozy izy pasteur ka sao dia misy fitaovana ilainao dia mba teneno fa hovidinay amin'ny anaovanao ny asanao. Dia tonga dia tadidiko ilay teniko teo ambony hazo zay hoe raha mba omenao fitaovana Andriamanitra dia fenoko vidéo ty YouTube ty. Dia tonga dia nateneniko taminy mila fakantsary professionnel, mila ordinateur, mila zao dia nividiny daholo izy dia nanomboka teo zany nanomboka nanao vidéo. Zay ny antony nanaovako an'ilay izy. Amin'izao moa zany zao pasteur ny pejy marque 1615 mandeha rery ve ianao anatin'ilay izy sa hoe misy olona miara-miasa aminao? Tamin'ny voalohany aloha nandritra ny teo amin'ny herintaona teo angambany nandeha rery fa taty aoriana zany satria be dia be ilay olona no mangataka hoe mba hisy ny traduction sous-titre zany aloha amin'ny teny anglisy, amin'ny teny frantsay dia tsy maintsy nanao antso zany. Dia misy olona be dia be manerina zao toy izao maherin'ny 300 no miara-miasa mandika ny vidéo amin'ny teny malagasy, amin'ny teny anglisy, amin'ny teny frantsay. Dia ao anatin'izany koa misy ny ekipa mpanohana, dia misy ny ekipa mpitondram-bavaka, dia misy olona be dia be zany miara-miasa. Ary na fanaovana zao vidéo zao rehefa tsy vitako samy rery intsony fa efa misy teknisianina koa miara-miasa zany manao an'izay asa izay. Dia be dia be ny olona any ambadika any fa tsy dia mipoitra moa ilay olona. Amin'ny pejy marque 1615 amin'izay hoe misy zavatra ataon'ny pejy marque 1615 be dia be zay, mampidi-bola ve ny pejy marque 1615? Tsy mampidi-bola. Raha ohatra zany tsika ka misafidy hoe apiditra
na hoe afaka manao dokam-barotra zany amin'ity vidéo zay atao ary efa be dia be mihitsy ny resaka mahakasika an'izay fa za manokana zany dia resy lahatra hoe tsy asinina dokam-barotra le izy satria manimba ny aim-panahin'ny olona zany hoe misy vidéo mandeha dia tapaka ny dokam-barotra fa dia navela tamin'izao fotsiny dia tena misy ny vola be dia be izay mivoaka tsy mampidi-bola mihitsy izy ity fa mamoaka vola be dia be satria araka ilay teneniko toa misy ny technicien miasa isan'andro mandoa fatrano ny pejy marque 1615 ny internet ny jiro sy ny rehetrarehetra fa dia izao kosa nefany Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra no manohana zany dia araka ilay teneniko toa misy olona manohana voakasika zany mahita an'ilay vidéo dia resy lahatra izay te hanohana n'ity asy ity dia manontany ilay olona dia miresaka aloha dia miditra hoe ekipa-panohana mihitsy dia ireo olona reo zany no mamatsy an'izao asan'Andriamanitra tanterahana ato amin'ity pejy marque 1615 zao zany nahafahana mividy indray ny baiboly hoe 2 arivo mahery reny satria raha jerevana amin'ny santany vola malagasy zany vola be hoe baiboly 2 arivo mahery zany kanefa dia ny fanohanana avy amin'ireo olona samy hafa ireo foana no ahafahana manatanteraka an'izy dia hatreto aloha isaorana an'Andriamanitra fa tsy mbola hoe tonga tamina fotoana zany hoe aleo ajanona amin'izay le asa fa tsy tsony ny vola nitonana azy fa misy foana ny fahasoavan'Andriamanitra eny antsefatsefany eny zany ho an'izao asan'Andriamanitra zao. Momba n'ireny le oronan-tsary avoakan'ny pasteur reny ahoana ny fomba hisafidianan'ny pasteur ny lohahevitra izay atolotra ho an'ny mpanaraka? Ny mpanaraka ihany no matetika no manome lohahevitra satria mangataka izy hoe mba pasteur afaka miresaka mahakasika an'izao ohatra na koa hoe manana olana le olona dia resahany eo amin'ny-pejy amin'ny hafatra miafina dia rehefa miresaka amin'ilay olona dia mivaly teny eo zany tonga dia efa amboarina kely fotsiny dia efa lasa vidéo iny rehefa avy eo zany hoe miainga avy amin'ny besoin sy ny olana izay iainan'ilay olona mihitsiny zany no zavatra izay ampitaiko eo indraindray misy vidéo ataoko ohatra dia misy zavatra suitiny iny resahan'ilay olona eo dia iny suitiny iny avy eo avadika fanana avadika vidéo dia ohatrizay hatrany le izy. Eo amin'ireny le vidéo ataon'ny pasteur reny moa zany zao maharitra afrianao pasteur no manao vidéo anankiray? Ny fanomanana ve no tianao tenena sa ny fanaovana azy mihitsy? Ny fanomanana sy ny fanaovana azy. Ny fanomanana aloha tena miovaova indraindray 10 minitra dia efa voamana ny vidéo anankiray indraindray ray volana tsy mety vita mihitsy ny vidéo anankiray. Ny fanatanterahana azy indray dia ohatran'ny hoe 10 minitra ilay izy fa indraindray koa ny vidéo anankiray tonga dia indray mandeha atao dia vita fa indraindray averina foana misy ara indraindray ray andro tontolo tsy mety vita mihitsy ilay vidéo anankiray 10 minitra izay alefeto iny. Dia amin'izao zao firy ny vidéo efa navoakan'ny pejy marque 1615? Manodididina ny 700. Amin'ireo le vidéo 700 ireo izy amin'ireo no tena nanamarika ny pasteur? Ny vidéo tena ankafiziko indrindra aloha dia le vidéo mitondra lohateny hoe Galaxy fa ny vidéo nanamarika dia betsaka anisan'izany zao ren'le vidéo izay nahatonga Elisabeta aty amin'ny tambazotra tserasera reny nisy fifanoherana be dia be zany nateraka le vidéo ohatra zao le vidéo niresaka ny hoe vibration, hypnose, subconscience sy ohatrany dia nataoko hoe satanika iny zao nanamarika satria tena be dia be ny fanoherana nahazo ahy tao anatin'iny fa nisy koa zao vidéo ohatra ren'le hoe témoin de Jéhovah sy le mormon reny nanamarika koa reny satria tamin'ny fotoana izay namoronako ohatrany vidéo reny mialina ny fotoana izay namoronako ohatrany vidéo reny dia nahatsapa présence tena hafa mihitsy atao amin'ny trano izay nisy zany hoe tena miady amin'ny devoly mandroaka devoly mihitsy ary tamin'ny vidéo le niteneniko teo zay raha moa zany nisy fotoana matory dia tonga dia mahatsiaro misy zavatra ohatra mainty be mitady anakenda hitako mihitsy hoe tena ohatra hoe tsapanao misy zavatra mitady anantona anao zany tsy manao an'izany mihitsy fa tamin'ireo vidéo anankiroa reo dia nisy an'izay présence zay foana dia mandroaka devoly mihitsy dia tena tsapako hoe tena miady amin'ny fanahiny antikristy mihitsy amin'ny fanaovana an'ilay vidéo. Amin'izay lenao le misy manohatra zay eo ny mpanenjika amin'ireny le vidéo zay avoakanao reny ahoana ny fandraisanao anazy? Tamin'ny voalohany navesatra satria mbola tsy zatra le hoe misy manohatra, misy miteny ratsy, misy manopa, misy manao anteritrerity fa taty aoriana tena nangataka tamin'ny tompo mba homeny fo mahazaka dia ohatrany efa somary mahazaka zadratsy zany amin'izao fotoana izao dia efa ohatrany hoe tsy maninona intsony le izy fa dia efa mivavaka ho an'ilay olona dia miezaka ihany koa zany tsy tena mamaky an'ireny raha vao hitako zany hoe fanaratsiana le izy na ohatran'izany dia tsy mamaky tsy mijery akory fa tonga dia avelako fotsiny le izy dia arovana mihitsy ny fonao mba tsy hovesarana le izy fa tena mamesatra le izy. Inona zany zao pasteur no tanjona izay ananan'ny pejy marque 1615? Inona ny tanjona foezaka dia inona ny tanjona lavitrezaka?
Ny tanjona foezaka aloha zany zao a dia ny amin'izao fotoana zao zany a ao anatin'ny fotoana famolavolana lay tetikasa zany hoe anokatra pejy anankitelo zany tsika akoatra marque 16-15 efa mahazatra dia ny pejy marque 16-15 amin'ny teny anglisy amin'ny teny frantsay ary amin'ny teny tanana zany hoe pejy anankiray mihitsy dia tena ny contenu ny vidéo rehetra anatiny io zany dia amin'ny teny frantsay daholo fa reny le vidéo efa natao reny ihany no averina fa misy olona manao voaofy izy amin'ny teny frantsay efa misokatra ny pejy zany efa manomboka mandefa vidéo tsikelikely ihany zany amin'izao fotoana zao ohatr'izay koa ny teny anglisy ohatr'izay koa ny teny tanana moa dia ho an'ireo le olona izay manana fahasembanana amin'ny fandrenesana zany dia izay no miasa ao anatin'izay no zany nijerevina anatin'ilay izy ao anatin'izany koa zao ny foezaka zany azo zany hoe foezaka ihany satria mamaraparina zao ny taona 2024 ary ezahana ihany koa ny ahatratrarina le baiboly 10 zay efa natao tanjona zany hoe amin'ity taona ity izy atao koa zany ezaka zay atao lavitra ezaka indray zany dia ny fikasana hoe aorianao zany dia anao fampiofanana formation en ligne na hoe formation présentielle mihitsy amin'ny resaka fomba fitoriana ny tenin'Andriamanitra zany dia io formation io tsy vidianana anaram-piangonana tsy vidianana izaniza fa afaka manatrika an'io daholo le olona zany dia tena formation tena hoe miaona mihitsy dia resaka hoe ahoana ny fomba hitoriana ny tenin'Andriamanitra dia any aoriana ihany koa moa zany misy fikasana hoe anao sary-mihetsika ihany koa kristianina amoaka vokatra zavatra be dia be zany kristianina zany be dia be zany ny tanjony fa tena hoe hoentina tsikelikely dia apetraka amin'ny tompo arak'izay tondrany sy itariany eo. Mankasitraka pasteur nanaiky tafatafa taminay teto inona no afatra farany ampitain'ny pasteur ho an'ny mpanaraka ny pejy marque 16-15? Ny afatra zany ho an'ny mpanaraka dia hoe araroty ny fisian'ireny vidéo rehetrarehetra ireny na iza manana ary fahasoavan'Andriamanitra reny ampiasao araka ny tokony ho izy indrindrandrindra ao amin'ny aton'ny tokantrano fa tena ringana ny olona noho ny tsy fisian'ny fahalalana ary be dia be ny ankizy miala amin'Andriamanitra satria tsy ampy ny fanabeazana tokantrano izay ataon'ny ray aman-dreny amin'ny resaka fivavahana dia tena hoe natao hanampy antsika indrindra ny nanaovana reny vidéo reny faharoa koa dia ny hoe satria ny tanjona dia hoe hitoro filazantsara amin'ny olombelona rehetra dia manasa anao koa zany hiara-iasa aminay izara an'ireny vidéo samihafa reny ho an'ny olombelona rehetra mba hahatrarantsika izay tanjona ao amin'ny marika toko fa 9:5 zay ho voninahitr'Andriamanitra rery ihany. Dia misaorantsika rehetrarehetra nanaraka an'izay tafatafa niaraka tamin'ny pasteur izay raha misy voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery ihany. Amen.